Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manulcha anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny organisme rattaché amin'ny androm-panjakana na ministera no nahitana fanodikodiam-bolam-panjakana betsaka indrindra araka ny nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany nandritra ny fiona tamin'ny mpanao gazety etsekilan'izay hatreto 7,900 ihany taux d'exécution budgétaire amin'izao fotoana izao afana mandany io tsy ho faranana amin'ity volana novambra ity taika n'isan'ny taona ny fikatoana ny fampiasam-bolam-panjakana. Manohana ny amerenana ho 900 ny etra takiny eny amin'ny fahadzeranana amin'ny Bonduillon de Savon afarana avy any ivelany sendika ny indostrie eto Madagasikara teraka fatianka amin'ireo usine mpamokatra savony ny fanomezana avany ireo mpanafatra Bonduillon de Savon. Nahemtry ny solombavamboaka ny fandiniana ny tobi-dalàna mikasika ny toby fivarotam-panafody antony fanemorana io ny tokony sy ny famidiniana lalina kokoa mikasika izay. Bois de Rose avy any Fianareva Tsinanana milanja iray taona sasany no saronjandary nandritra ny fisavana taxi brousse natao tao Ambomalaza natao saisie ilay fiara ary olona roa ilay mpamilika sy ny tompony ilay entana no atolotra ny fampanoavana rapido. Ary farany miatrika ny andiany faefatra amin'ny fianaka ny valanaretina Covid-19 ankehitriny ny any Allemagne. Mahery ny 4,3 ireo tranga vaovao marina tany an-toerana tao anatin'ny 420 ora. Ny anindindreo avy hatrany. Klasy topoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny mikasika ny toe-karena no anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny organisme rattaché amin'ny androm-panjakana na ny ministera no nahitana fanodikodiam-bolam-panjakana betsaka indrindra araka ny nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety. Etsekilan'izay hatreto 7,900 ihany ny taux d'exécution budgétaire amin'izao fotoana izao afahana mandany io tsy ho faranana amin'ny volana novambra ity taky ny isan'ny taona ny fikatona ny fampiasam-bolam-panjakana. Nderentsika ny fanadihadiana. Tsy manana olana ara-bola ny fanjakana araka ny nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety amin'izao 10 volany taona 2024 izao. Tsy misasaka ny fandaniana ny vola voarafitry ny teti-bolam-panjakana ho tokony olany ny fanjakana 7,900 hatreto ny taux d'exécution budgétaire roa volana latsaka araka io fepitaona io no afana mandany ambiny. 38 zay matetika manodididina volana août septembre eo misy an'izay. Ny antony dia ny matetika ny olona tsy mahavita procédure raha tsy efa nankaiky ny farany taona. Dia tsika zany zao amin'ity volana novambra décembre ity hita bon na exécution. Zany hoe eo daholo zany olona vao mahavita amin'ny procédure rehetrarehetra dia miazakazaka be tampoka izy ao aorianan'izay. Dia en général on passe de eo amin'ny 30-40% eo ny mois de septembre. Any mois de novembre tsika efa tonga 60-70-80%. Isan-taontsika mamarana na eo tena volana novambra eo na eo tena na farany volana novambra fa amin'ity izy any tena volana décembre zany hoe misy elanelana ray volana mihoatra eo zany angamba ny anaova engagement mbola tsy mivoaka officiellement zay fa izy aloha en tout cas tsy eritreretina ho faranana volana novambra. Ny eritreretina zany zao dia eo amin'ny resaka taux de régulation no hoezahana tsaraina mba ahafahan'ny zareo ihany koa mampiasa ny vola satria misy an'ilay taux de régulation ihany koa arakaraka ny vola miditra ihany no vola eken'ny ministera avoaka. Dia ny vola miditra iny zany eritreretina ho atsaraina enjehana lolohan'ny fotoana ilay vola miditra mba ahafahana anaovana ny vola mivoaka lolohan'ny fotoana koa.
tsy resaka tsy fisiny vola araka izany no votoatiny olana manoloana ny fitakiana samihafa tato ato isan'izany ny grevin'ny mpandrarahany université izay efa nahitamba olana ankehitriny eo ihany koa ny fitakiana ataon'ireo orinasa navita fanamboaran-dalana tamin'ny alalan'ny fond routier ireo rehetra ireo izay tokony ho voavaly amin'ity taona ity avokoa. Ny fanjakana aloha tsy manana olana arabola misy etsika lehibe fanadiovana izay atao dia tafiditra anatin'ilay etsika lehibe fanadiovana le somary tsy miazakazaka loatra amin'ny famoahana le vola indrindra ny fond routier manam-bola fa ny volan'ny fond routier dia efa niteneniko anareo teo misy fanadihadiana mavesatra dia mavesatra ao ambadik'ilay izy ary tsika amin'ny teny izao dia efa tapitra ny akamaroany izay fanadihadiana izay efa miainga any zany avy any amin'ny fiadidiana républicaine ny rapport mikasika an'izay fanadihadiana izay hita tao anatin'ny fanadihadiana io fa misy amin'ny andihan'ireo tsenam-panjakana tao no vita somatsara ary OPE tsy hoatsy miandry ny taratasy manome de façon officielle n'izay liste na tsenam-panjakana izay nanara-dalàna izay zany izahay dia afaka miroso amin'ny paiement fa misy ao anatin'ireo koa ny asa izay tsy vita hatramin'ny farany dia reny asa tsy vita hatramin'ny farany ireny zany dia tsy hirosona mihitsy ny aloha ny paiement raha tsy miverina manohy an'ilay asa le orinasa dia misy koa amin'ny andihan'ireo tsenam-panjakana ireo no tena tsy misy mihitsy ny kory ilay asa dia ireo asa tena tsy misy mihitsy ireo zany tsy ho aloha mihitsy na dia tonga eto am-pelantanana raha ny facturan'ilay izy raha ny tokony ho izy aloha tokony ho vita satria arak'ilay nresantsika teo hoe hikatona ny fampiasam-bola mpanjakana amin'ny volana desambra dia rehefa hikatona ny fampiasam-bola mpanjakana dia mikatona miaraka amin'izay daholo ny zavatra tokony nampiasana an'ilay vola raha ny marina. Nantaniana ihany koa nandritra ny fionan'ny minisitra tamin'ny mpanao gazety Androany mikasika ny fiara-miasan'ny fanjakana malagasy ny Gasnet manoloana ny fitaranany mpandraraha sy ny mpiasan'ny fahatseranana maro ny amin'ny filazana fa misy ny fanararotana ataon'ny Gasnet tsy namaly mazava ny minisitra raha nantaniany mpanao gazety Androany. Mahakasika ny Gasnet tsy tena manana information be momba an'ilay izy fa tsara DG Antoine angamba ny anontaniana an'ilay izy. Ankoatra izay nitondra fanazavana ihany koa ny tenany momba ny fangatan'ireo orinasa tsy miankina tamin'ny alalan'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy ny tokony isiany amnistia fiskale ho an'etra ny taona 2024. Mbola misy an'ilay hoe amnistia fiskale nangatahany secteur privé teo lalàna moa no manery ny fandoavan-ketra dia tokony ho lalàna ihany no manala ny tsy fandoavan-ketra amin'ny olona. Raha ena tena taona zany tsika sady tsy misy LFI tsy misy LFR no mangataka fanajalonana hetra dia tsy afaka miroso amin'izay ny ministera fa tsy maintsy miandry na LFI na LFR tsika manala hetra ao anatina lalàna anankiray. Dia ny fangatahana ataon'zareo nefa tena fanafoanana hetra voalazany anaty loi de finance mihitsy dia izay no mampatonga ny hoe tsy mbola afaka niroso tamin'ilay izy mihitsy ny aloha hatreto. Afaka jerena mandritry ny ady hevitra ny loi de finance manaraka ireny zavatra ireny. Etsakilan'izay nambaran'ny minisitra Androany fa isan'ireo nahitana fanodikodinam-bola betsaka indrindra ny organisme rattaché amin'ny androm-panjakana na ministera. Fanamafisana ny fanaraha-maso ny fandoavam-bola amin'ireny raha ny fanazavana no antony tsy maintsy andalovan'ny famoaham-bola eny amin'ny primature sy ny fiadidinan'ny Repoblika. Mikasika ny PEM na ny plan émergence de Madagascar nambarany hatrany fa efa vita ny fandrafetana azy io ary miandry ny famoahana izany ofisialy. Izay ny mikasika ny tafany arahan'ny mpanao gazety sy ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola natao androany teny amin'ny ministera iny ary antenaina fa itoy ny fisokafan'ny ministera amin'ny mpanao gazety tahaka izay isan'ny nambaran'ireo mpanafatrentana sy ny teo anivon'ny fahatseranana tokony ho jerena vahaolana moa ny mikasika ny izay fiara-miasa ny fanjakana sy ny Gasnet izay fa eo amin'ny lafiny toe-karena izay hatrany dia manohana ny amerenana na Europol isanjato ny etra takina eny amin'ny fahatseranana amin'ny Bonduyon de Savon afarana avy any ivelany syndicat industrie eto Madagasikara raha toka ny taona 2024 izany no ny ena 10 isanjato miteraka fatiantoka amin'ireo ozinina mpamokatra zavony eto an-toerana ny fampiroboroboana ny fanomezana vana ireo mpanafatra ny Bonduyon de Savon ireo fanadihadiana avy hatrany.
tokony hiverina roapolo isanjato ny etra takina eny amin'ny fahantseranana amin'ny bon dion douce savon afarana any ivelany hoy ny sandikany indostria eto Madagasikara. Efa ela no nangataka izany ireo mpikambana. Izao voatafiditra ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo na ny LFI 2022 ny resaka harmonisation des taxes douanières. Manapotika ireo indostria mpamokatra savony eto Madagasikara ny fampidinana ny etra takina amin'ny bon dion douce savon eny amin'ny fahantseranana ho folo isanjato nanomboka ny taona 2012. Ny problema tsika eto Madagasikara dia lasa usine anarany fotsiny usine indraindray. Azao raha reto zao ny savonnerie tropicale depuis tany 1960 nge izy io teo efa nanao savony teto izy io dia mbola eo fa ny industrie zay vaovao mety nisokatra dia matetika io resaka bon dion ambalevana ana dia hoe industrie tsy zay ny industrie tompoko. Azao ny industrie misy chaîne de valeur ka zay ny irinay zay ny isoranay filopirenena satria mazava amin'le velirano fahafito hoe industrialisation Madagasikara. Io industrialisation io ihany no ampandroso ny firenena ty. Tsisy firenena androso raha tsy mandroso ny industrie. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ireo mpamokatra savony sy mpanafatra savony avy any ivelany ny fampidinana io etra io tamin'ny taona 2012 raha ny fanazavana. Tsy misy intsony hoy ireo mpampiasa vola ny antoka ho azy ireo amin'ny fampiasana vola sy fanodinana ny indostria eto Madagasikara. Tsy mitovy hoy ireo mpandrara ny ankora fototra sy ny ankora izay efa voahodina afarana. Ty efa produit fini ty efa savony na tiana na tsy tiana tsy afaka na manolaingy ianao na mamea fox information tsy mitombona ny pikolazaina amin'izany fa ty efa savony ty raha ty nampidina ny aban'io mazava ho azy fa tsy lafo le izy fa tsy alohantsika ve mampidina ny coût any vokarintsika eto toerana tsy zay ny vitany avy any ivelany indray nampidinina ny coût-ny zareo satria manko araky ny lazina teo hoe tamin'ny 2011 izy io raha hatramizay 20% foana ny taxation izy io dia nampidinina 10%. Ary tsy rariny izy io satria raha ohatra hoe mijerevana le ny mpamokatra savony eto toerany rehetra zay ohatran'ny savony tropical 1967 nitsanganany tsy daloha tamin'izany ny bon dion importé 20% de taxation dia tapotapoka teo le izy nampidinina dikan'izany zany ohatran'ny voafitaka ihany le nanopetrabola le investisseur national satria lasa nahazo-bahana le vita avy any ivelany tsy nefa tsy mametraka tsy misy petrabola be dia be le izy satria raha jerevanareo angambany any amin'le communiqué de presse fa le ty zao ny sehatra famokarana savony misy natao hoe saponification dia mampiasa akora fototra menaka sody caustique sira sy ny sisa dia mamokatra savony misy transformation mihitsy zany dikan'izany niovan'le nature ny zavatra nampiasaina amamoahana savony. Dia aveo aty amin'ny farany aty amin'ny ligne de finition any mamokatra an'le bon dion ny mpanafatra bon dion aty fotsiny izy manafatra an'le bon dion dia aveo efa nytenina teo hoe bodinina fotsiny le izy dia amena forme dia zay mahasamihafa an'le petrabola ny resahako teo fa tsy antoka ange izy nanao an'le petrabola hoe amokatra le savony eto toerana satria resiny le tsy nanao petrabola be dia be. Mampiena ny fahefa-mividin'ny malagasy ny fampianana ambany etra izay takina amin'ireo fitaovana afarana avy any ivelany hoy ireo mpandrara. Ny fampiroboroboana ny industria eto an-toerana miteraka asa no antoka iray ampiakarana ny fahefa-mividin'ny malagasy. Misy ihany koa hoy ireo mpandrara ny vahaolana raha toka tsy hamerina 20 isanjato ny etra takina ireo tompon'andraikitra. Raha ohatra ka mandany Assemblée nationale amin'ny anio proposition anaty izay efa anaty loi de finance io moa zany be da be ny zavatra afaka atao zay satria efa nitranga tokoa le izy tamin'ny 2012 nilaviny teo amin'ny Assemblée nationale le izy hoe aloha hijanona 10% ny taxany bon dion. Azo atao ihany koa neha hoe ajanona 10% ny taxe en bon dion, les 5% taxe matière première afaka ampidinina ho 0% ihany koa. Afaka manome indray raha tiana tazoma le bon dion, le mpamafatra bolabolatsavony ihoborobo mba omena sehatra afahana mihobohobo ihany koa zany ny industriel eto toerana
na ny aba no atao 0% na mijery mesure hafa mba hahafahan'ny industrie miroborobo. Raha ny fanazavana ireo mpandraraha hatrany, fitopolo isan-jato ny tsena ny savony manerana ny nosy amin'izao no efa lasan'ireo orinasa mpanafatra ampilongan-tsavony ireo. Ny ampin'izany kosa no an'ireo orinasa mpamokatra savony eto an-toerana. Nambara ny filohan'ny sindikany indostria eto Madagasikara fa ny industrialisation tsy hoe manafatra entana avy any ivelany ka ny mponina avy any ivelany indray no mahazo azy fa tokony mifamadika amin'izay. Izany amin'iny fa mikasika ny tontolo iainana kosa indray mitombo afolo eny amin'ny fenitra napetraky ny OMS ny singa madinika eny amin'ny rivotra nanomboka ny 9 ny volana oktobra teo vokatry ny doroala sy ny dorotanety ary ny setroka maro avoaka ny fiara izany raha ny nambarany avy ao anivon'ny Indri na ny initiative pour le développement et la restauration écologique et l'innovation misy ny fepetra vonjimaika natsarana ny fitantanana ny afo napetraka entina misoroka izany fanadihadiana entiny Michela Ranartsona. Nandritry ny fiboahany fotoana tsy nampisy ny doroala sy ny dorotanety nampiana ihany koa ny fiarakodia mivezivezy latsaky ny fenitra napetraky ny OMS ny fahalotony rivotra teto Antananarivo 12 microgramme isaky ny metatra toratelo. Afolo eny ny fenitra izay 10 microgramme isaky ny metatra toratelo kosa izany ny fiandohany ny volana novambra teo. Efitsika tena efa natratra efa 545 zay afaky maly. Ny za zany tena naloto be mihitsy ny rivotra teto Antananarivo araka suivi nataonay durant nanomboka ny mi-octobre teo tena misy loto foana ny rivotra n'Antananarivo. Ka mihitsy ny antony mahatonga ny setroka be manepotra atsika eto Antananarivo io. Ny antony voalohany afaka tenenay zao dia ny doroala sy tanety manodidina ny Antananarivo betsaka mihitsy izy amin'izao fotoana izao. Ny faharoa dia ny setroka be entin'ny rivotra avy Andriamanitra. Dia ny fahatelo dia ny entin'ny fiarakodia mivezivezy eto Antananarivo indrindra rehefa heure de pointe. Lonzany namoaka fepetra vonjimaika hanatsarana ny fitantanana ny afo ny hetsika alamino izay mampivondrona mpiantsehatra miisa 300 eto Madagasikara isa zany ny Indri na ny initiative pour le développement et la restauration écologique et l'innovation no volavolaina niaraka tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lohainjafy ireo fepetra ireo no sady fandraisana anjara amin'ny paikady nasionaly momba ny fitantanana ny afo. Ny fepetra voalohany dia ny mamoa ny fahavitrihan'ny olom-pirenena. Noho izany zany tokony ezahana manetsiketsika ny tompon'andraikitra mpanjakana sy ny manam-pahefana ary ny mpisehatra isan-tsokajiny sy ny olom-pirenena rehetra. Isan'ny fepetra faharoa dia ny manetsika sy ny mandrindra ny mpisehatra isan-tsokajiny. Mila ananganana sy ametrahana ny fitoerana nasionaly avo miaro amin'ny aro afo. Ny fepetra fahatelo dia ny fanaraha-maso sy ny toroka ny fisian'ny afo eny amin'ny sapadrara miady amin'ny afo. Ary ny farany ny fepetra farany dia mifesy mamono ny afo. Ao anatin'izay dia tokony ampitomboana sy hitarina ny aro afo eny amin'ny reny toerana be doroala sy tanety reny. Miisa roa amin'ny ankapobeny ny fiatraikan'ny fahalotony rivotra olana eo amin'ny tontolo iainana izay fahita mivantana amin'izao ny tsy fahatongavan'ny orana lava reny fiatraikany eo amin'ny fahasalaman'ny mponina izay miteraka olana ara-pisefoana. Fa iray amin'ireo firenena mitaky ny vola $100 miliara isan-taona tokony alohan'ireo firenena manan-karena amin'ireo firenena mahantra hiara-ny vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro i Madagasikara. Ina iaina ny zava-misy any atsimon'ny nosy ny 3/4 Madagasikara raha tsy misy ny fifehezana ny hafanan-tany ho iray faingo 5 degré Celsius. Isan'ny anjara fitenenana nataon'ny ministry ny tontolo iainana io nandritra ny COP26 izany. Fanadihadiana entiny Michela Ranartsona trany.
Miisa 5 amin'ny ankapobeny ny tetikasa apetraky ny Madagasikara entina miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny projet d'amélioration des zones côtières izay anarenina mangrove miisa 500 sy 300 hektara. Ny SLEM paysage durable ny antsinanan'i Madagasikara izay fanarenina sy fiarovana ireo services écosystémiques. Ny projet d'agriculture durable par une approche paysage na ny PADAP. Ny programme de développement des filières agricoles inclusives. Défi arisan'ny misongadina amin'izany ny tetikasa RED+. L'État a également signé son premier contrat RED+. Nanasony ny tetikasa RED+ ny fitondrana malagasy entina mifeny entona mangeja hafanana. Izany no natao mba ho fandraisana anjara amin'ny ezaka ataon'izao tontolo izao amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Nentina ihany koa ny jerena ny hanomezana ny tamin'ireo mponina ny fotony izay miaro ny tontolo iainana ny RED+. Etsenkilany iray amin'ireo firenena mitaky ny vola $100 miliara isan-taona tokony alohan'ireo firenena manan-karena amin'ireo firenena mahantra hiara ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa i Madagasikara. Nanamafy izany ny minisitry ny tontolo iainana tany Glasgow nandritry ny COP26. Madagascar est en train de vivre une situation extrêmement difficile avec le Grand Sud. Miaina zava-tsarotra i Madagasikara indrindra fa ny any atsimony nosy any. Miaina hitany lavareny ny mponany. Olona ray faingo telo tapitrisa no miaina tsy fanjari-tsakafo. Raha toa tsy voatana ilay hafanany tany ho ray faingo 5 degré Celsius. 3/4 ny Madagasikara no iaina izay zava-mitranga any atsimo izay. Izay no mahatonga anay miandry ihany koa izay vola tokony alohan'ny firenena manan-karena na pays pollueur izay. Tsy tokony hijanona ho fampanantenana fotsiny izany fa tokony hanome tosika ny ady ataon'ireo firenena marefo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izy ireo. Ce gap de financement, c'est 100 milliards par an. Où sont-ils pour soutenir nos pays qui font l'effort pour les autres? Saivina amin'ny ankapobeny, ny ampienan'ny fiakaran'ny maripana maneran-tany no tanjona amin'izao COP26 tanteraina ny Glasgow ny voalohan'ny volana novambra hatramin'ny 12 ny volana novambra izao, ary tsy tokony ohatran'ny 2 degré sasany ny fiakaran'ny maripana maneran-tany. Fa feno 100 taona katroka amin'ity taona 2024 ity ny marika frantsay la vache qui rit. Isan'ny hetsika nanamarika ny faha-100 taona io ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fambolekazo. Teo ihany koa ny fizarana faliana teny amin'ny Akamaso. Andeha raintsika avy hatrany mikasika an'izay. Feno 100 taona katroka amin'ity taona 2024 ity ny marika frantsay la vache qui rit izay noforon'ny Léon Bell ny taona 2019 tany Jura France. Firenena maherin'ny 30 no ahitana azy io amin'izao fotoana izao. Anisan'izany Madagasikara. Ny orinasa Somadis na Société Malgache de Distribution no mpanjinjara ny la vache qui rit eto antsika. Ny fiarovana ny tontolo iainana no anisan'ireo hetsika nanamarika ny faha-100 taonan'ilay la vache qui rit teto Madagasikara. Tanàna iray miala 80 km ny renivohitra antsoina hoe Atolo-Janahary ao Ankazobe izay sahaniny ny fikambanana Akamaso tarihan'ny Mopera Pedro no nanaovana fambolena zanakazo frêne sy acacia miisa 500 Zao moa dia ho mariky ny fandraisana anjaran'ny la vache qui rit eo amin'ny fanasoavana ny firenena amin'ny lafin'ny tontolo iainana izay iarahanay amin'ny fikambanana Akamaso sy ny ministèran'ny tontolo iainana. Izany moa zany dia nataonay isaorana ihany koa ireo mpanjifa izay niaraka tamin'ny la vache qui rit nandritra n'izay fotoana naharitra izay. Ny ministèran'ny tontolo iainana no nanome mamaim-pona ireo zanakazo any la vache qui rit izay namboly izany niaraka tamin'ireo mpianatra miisa 50 sekonjato avy ao Atolo-Janahary. Satria tsara ny nome dia nisy ihany koa ny fiarahana ny faly sy fihinanana la vache qui rit ary fiarahana ny sakafo. Tonga nizara afaliana teny amin'ny foiben'ny fikambanana Akamaso teny Andralanitra ihany koa ny solontenan'ny la vache qui rit. Tamin'ny alalan'ny fanolorana la vache qui rit miisa 100 baoritra no nanaovana izany. Naneho ny fihetseham-pony manoloana izany i Mopera Pedro. Karazana famporisena ho anay zany sady fankairezana ho anay matoa orinasa manan-kaza manana voninahitra toy izao ary efa mankalaza 100 taona dia ity fikambanana Akamaso ity no fidina. Mifanody tsara amin'ny finiavan'ny fanjakana malagasy amin'ny herinan'ny Madagasikara ho nosy maitso
ny fambolekazo niarany la vache qui rit tamin'ny fikambanana Akamaso izay modely amin'ny fivoarana ara-tsosialy eto Madagasikara. Mametraka lova tsara ho an'ny taranaka malagasy ho an'ny 10 taona manaraka izao fihetsika izao. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toy ny mikasika ny toby fivarotam-panafody eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena mialohan'izay dia anaraka dokavatra izika. Black Friday chez Telma. Profitez des prix cassés sur les smartphones Telma tous les vendredis de novembre. C'est maintenant. Alors qu'attendez-vous? Ce vendredi 5 novembre, le Telma Ego Plus est à moins 50% seulement. Rendez-vous vite en Telma Shop. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mety hitondra fiovana lehibe ny finiavana madinika asehoeny fahaiza mikolokolo ao anatinao te hikolokolo sy hanatsara ny tokantrano ho mora zany ankehitriny noho ny ABC by Bricorama tsy izay ihany tonga ava ao amin'ny ABC Bricorama Lasity ny 20 oktobra hatramin'ny 9 novambra 2024 araroty ny fihenam-bidy tsy misy ohatr' zany entre l'expert et vous une même passion. Be joa l'ariary monja dia efa mahazo Canal Plus ahitanao chaîne télé sy radio miisa fitopolo mahery toy ny Novegas, chaîne malagasy, TV5 Monde sy ireo chaîne maro ankafizinao miaraka amin'ny tolotra tonga soa ataovy haingana ny réabonnement anao. Mienatra amin'ny 10 isanjado be izao ny tahan'ny zanabola raha indram-bola ato amin'ny Baobab Bank Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana ararotsy ary ireo tombotsoa marobe ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra ny fitaterana ny fahasalamana ny mpiasa birao ny fianarana ny varotra sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso-ivo Baobab Bank Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao. Baobab Bank Madagascar. Banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty roto mankarary afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio kabinety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio kabinety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Festival de l'écologie 2021 izay karakarain'ny Cradoi, ny RGDD ary ny Farm ny asabotsy 9 novambra 2024 eo amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Ahitanao fampirantiana isan-karazany ary ahafantaranao ireo hetsika samihafa ahafahanao mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay horavahan'ireo mpanakanto maro. Festival de l'écologie ho an'ny zon'olombelona, ho an'ny rariny ara-toetrandro sy ara-tontolo iainana. Tatoerana helana sasatra ho an'ny fetin'ny krismasy ny farantaona ve ianao? Te hitsidika ny Madagasikara amin'ny vidiny mirary? Ny ministera ny fizahantany sy ny ofisy pirenena amin'ny sahana ny fizahantany dia manome fotoana antsika rehetra ny 1 ambin'ny 12 sy 12
ary 13 novambra 2024 eny amin'ny zaridanana Taninarenina mandritra ny hetsika tsena ben'ny fizahantany andiany faefatra. Tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinanana sy ireo ofisy-paritry ny fizahantany. Andao anoana ny fizahantany anatiny, andao izahany Madagasikara, tsy misy vidividirana. Festival de l'écologie 2021 izay karakarain'ny CRADOI, ny RGDD ary ny FARM ny asabotsy 9 novambra 2024 eo amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Solo tena mita be anisan'ireo mpanakanto andray anjara mandritra ny hetsika izay karakaraina ao amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Dia be ireo tanora namana mpanakanto avy ao hitondra hafatra momba ny zon'olombelona, ny rariny ara-toetrandro ary ny tontolo iainana. Tongava manohana satria ny mita be tsy lany mambo. Ho an'ny zon'olombelona, ho an'ny rariny ara-toetrandro sy ara-tontolo iainana. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mikasika ny toby fivarotam-panafody izay dia nahemotry ny solombavambahoaka ny fandiniana ny tolo-dalàna mikasika ny dépôt de médicaments araka ny fivoriam-be azony be sy ny maronatrehana androany. Antony fanemoran'io ny tokony sy ny fampidiniana lalina kokoa mikasika izay. Fanadihadiana entiny ny lara ny fisaona. Nahembotra ny fandiniana ny tolo-dalàna laharana fa ohatraohatra 3 tsipika 2024 nandritra ny fivoriam-ben'ny solombavambahoaka azony be sy ny maronatrehana ny maraina teo mikasika ny dépôt de médicaments na ny atoby fivarotam-panafody any amin'ny afaritra. Raha nambarany solombavambahoaka Voninahitsy Jean-Eugène nandritra ny tafata amin'ny mpanao gazety ny maraina teo tsy tokony hisy ny fikitiana sy fisintan'izy ireo hivarotra fanafody mba tsy ampanahirina ireo lavitra andrina ary tsy tokony hipetraka izay fifampitahorana eo amin'ny fifaninanana ara-barotra. Ataony fa manimba ny tombotsoany le izy satria le izy ane tsy nataotao fahatany fa indrindra fa voakasika io zavatra io zay solombavambahoaka any amin'ny province zay tany tsy ny district tsy misy pharmacie dia nireo olona reo dépositaire de médicaments reo nanasoan'le tany ary en plus izy ireo koa maha-olombelo fa nisafidy am'le asa ataony izy ameloma ny vady aman-janany ka raha tonga teoriana ty ny pharmacie dia hoe oroahany zareo tsy afaka anohy ny asa ntsony dia mba normal ve zany. Ina ny atahorako concurrence tsy tiako zay tahorako concurrence dia milaza zareo fa hoe mahatonga ny fivarotana fanafody eny amoron-dalana eny avy amin'ny dépositaire toetsaina zany. Etsy andaniny tsy makasitraka ny fivarotana fanafody amin'ny antsinjarany ireo solon-tena ny farmasianina ary tokony omena an'ireo matianina ny fitantanana ny fanafody eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Fandaniana ny cohabitation pharmacienne dépositaire satria fivoarana ny ilaina omena professionnel ny fitantanana ny fanafody mba ho tombontsoan'ny voaroka. Azo atao tefimaika reto ny fandaniana ny lalàna ity satria enimpolo sy telonjato ny code de la santé article araina ndio pidinao satria maika be reto. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriana na ny ady hevitra ny arana tamin'ny solombavambahoaka sy ny solon-tena ny farmasianina ny maraina teo tapaka izany fa ahembotra ny fandaniana ity tolo-dalàna ity noho ny fahitana fa mila fifampidiniana lalandalina kokoa izany mba ho tombontsoany rehetra. Fafitombavaka lehibe isaky ny renivohim-paritany no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny Fondation Céline sy Didier Ratsiraka. Tanjona anatin'izany ny ikarakarana ireo zaza malagasy tsy ankanavaka araka ny fanirian'ny filoha teo aloha ho an'ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny sosialy. Nisy ihany koa ny fanateram-boninkazo teny Mausolée Gaëtan Andriatsilavo. Androany fa efatra ny volana novambra 2024 andro nahaterahan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny Fondation Céline sy Didier Ratsiraka tanjona ny hikarakarana ny zaza malagasy tsy ankanavaka manerana ny nosy. Asa sosialy tanteraka mihitsy izany hoe na ny fanomezana bourse ho an'ny ankizy fianarana, fametrahana toerana fisakafoanana, fametrahana klasy mandry na klasy mody, ny
zavatra atao rehetrarehetra zany dia asa sosialy avokoa. Ho fanamariana ny androandroany nisy ny fotoam-bavaka lehibe natao teto amin'ny Saint-Michel Amparbe ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Nisy ihany koa ny tany Toamasina araky ny fangatahana nataon'ny fianakaviana. Adidy sy andraikitra ny fandalovana teto Toamasina androany satria Iramalala fa tsy nalevina tatia Toamasina moa zany ny ray aman-dreny olana fa nalevina tany mausolée ny Antananarivo ary naneo fangatahana ny fianakaviana mba izao fotoam-pivavahana izao izay isorako be dia be anireo nanotrona satria nanome hazany an'izao tombonandro izao ka izay no fizarana andraikitra ny fanaovanay amin'ny maha-olo-panjakana anahy moa zany voalohany indrindra ny any amin'ny fianakaviana koa hoe misy ny requiem natao fahatsiarovana any Antananarivo dia misy koa natao teto miaraka amin'ireo ray tapo amin'ny ray aman-dreny lehibe. Ankoatra ny teto Antananarivo sy Toamasina, nisy ihany koa ny fotoam-bavaka tao Fianaratsoa, Antsiranana, Mahajanga ary ny alahady ho avy izao no atao ny fotoam-bavaka ao Toliara. Tao aorian'ny fotoam-bavaka ny maraina teo, nisy ny fanaterana voninkazo teny mausolée. Ny tapany hariva no nanantanterahana ny lanonana ofisialy fananganana ny Fondation Céline sy Didier Ratsiraka, tanjona ny fanantanterahana ireo fanirin'ny filoha teo aloha ho an'ny malagasy eo amin'ny lafiny sosialy. Fanlanina teny amin'ny anteny Merandoholona ny maraina teo ny volavolan-dalàna amin'ny Fenisata ho an'ny fahaterahana indray ny kolontsaina afrikanina ataorin'ny fahalaniny teny anivon'ny anteny Meram-pirenena. Ahafahantsika manoratra ireo vakoka misy eto Madagasikara ho tahirim-bakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO ny fahalaniny io lalàna io. I Madagasikara izay tsy manana tahirim-bakoka iraisam-pirenena afa-tsy roa hatreto. Gaetan Andriatsilavatra. Nandalo teny anivon'ny anteny Merandoholona ny maraina teo ny volavolan-dalàna mifehy sata ho an'ny fahaterahana indray ny kolontsaina afrikanina taorian'ny fankatoavana sy ny fandaniany ireo solombavambahoaka izany. Taorian'ny fanazavana nentin'ny minisitra sy ireo mpiara-miasa aminy. Lany teo anivon'ity androm-panjakana ity ilay volavolan-dalàna mifehy sata ho an'ny fahaterahana indray ny kolontsaina afrikanina. Hanamafy ny fametrahana ny politika ny fanjakana mahakasika ny kolontsaina ny fahalan'ity volavolan-dalàna ity. Teboka iray goavana misy songadina anatin'io volavolan-dalàna io ny fananganana ny tahirim-bola afrikanina ho an'ny vakoka ka isitraka izany isika ao aorian'ny fankatoavana. Ahafahantsika manoratra ireo vakoka misy eto Madagasikara ho tahirim-bakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO. Tsy misy afa-tsy roa ihany hatreto ny voasoratra ho tahirim-bakoka iraisam-pirenena. Ny fahalafosan'ny fanantanterahana izany no sakana ho antsika hatramin'izay. Hanampy an'i Madagasikara ahafahana manoratra izany ny fisian'ity tahirim-bola afrikanina ho an'ny vakoka ity. Rehefa mankatoa an'ity charte ity zany sika mba ho afaka isitraka n'izay fond africain ho an'ny vakoka maneran-tany izay. Ny ankoatran'izay dia misy teboka tahaka an'io fampiroboroboana ny famakiam-boky, ny fampiroboroboana ny fitoviany lahy sy ny vavy eo amin'izay lafin'ny kolontsaina izay, ny ataontsika hoe fametrahana zany ny lara-pamehana ny teny-drazantsika zany izay ao anatin'ny teny afrikanina ihany koa. Aorian'izao fahalanina teny anivon'ny anteny Merarotonta izao, andalo eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ilay volavolan-dalàna. Ho tsirina raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Aorian'izay, iandrasana ny fankatoavan'ny filohan'ny repoblika ka afaka hampiarina avy hatrany. Fataorian'ny olana ara-tany izay niseho tao amin'ny nosy Sainte-Marie omaly nidina nijery fotony mikasika ny zava-misy ireo tompon'andraikitra maro samihafa tany an-toerana. Voaporofo tamin'izany fa voatototry ny aro-tany ilay borna teo amin'ny tanin'ny fianakaviana iray izay nanao ny fitarainana ary efa andravina ny disadisa. Fanadidina entiny Henri Florian. Androany nidina ifotony hijery ny zava-misy mahakasika ny olana ara-tany. Niseho tao Sainte-Marie ireo tompon'andraikitra maro samihafa ary nanamarina fa tsy nitsoahany olom-boafidy iray tao Sainte-Marie akory ity borna ity. Noho ny tsy fahitan'ny tompo ny borna teo amin'ny taniny izay voatsindry ny haro-tany no niteraka ny disadisa. Dia rehefa natao ny ezaka rehetrarehetra
dia hita somantsara le borna zay nampiahiahy ny fianakaviana tiako tsindrigna eto so hoe sanatravina akory a managna ola amin'ny solombavambahoaka ny fianakaviana fa kosa nohony zay borna tany zareo tsy hita nefa nahita borna izy mipetrapetraka teo atokotany de izay a nampiahiahy ananjy de tsy maintsy nanapaka fanapakevitra izy a nanao zay ezaka rehetrarehetra tamin'ny fomba netretiny fa afahany mamaha an'izay olana misy izay ka eto moa ny fianakaviana zay topotany a ary niarahana andrefy moa zany le alalignina nahitagnan'le borna teo a 70 cm agny ambanin'ny ranotany vao nisy an'le borna noho ny borna n'ireto fianakaviana ireto tsy hita no antony anaovan'izy ireo ny antsoavo tamin'ny tompon'andraikitra maro samihafa ny andron'ny omaly angatahinay fianakaviana aloha raha ohatra ka misy zavatra atao zany anatin'ilay tany indrindra fa karaha ataon'ny ranotany ty navian'le problème tokony mba nagnantso zay ny andagniny sy ankilany ireto magnano lakoro kararehetra raha ny tokony ho izy antsovagna zay ny andaniny sy ankilany zay manao zavatra lasa zay zany niteraka le problème entre zay sy izy moa zany tsy eo fa zay zany mijery zay jerevanay hatramina fako jiaby zao feno agnatin'ny lakoronay tsy fantany akory hoe fomba ahoany moa tonga avy ny fako rehetra aketo zay mijery misy fako marobe de lasa miteraka savorivory amin'ny fianakaviana zay nanamafy ilay olo mbo fity zay voateo nitonona tamin'ny tsiraraha ity fa tsy hanentsika nizaniza na eo aza ny fanalezana vaovao tsy marim-pototra iny satria ny tenako taty manao mamonjy session zao zany a voatonontonona fa nanala borna tany ka eto zany dia mitsangana maha-olobe ny tenako a tsy hanenjika nizaniza satria diso tanteraka ny fanambarana nataonjareo hoe nanala borna ny tenako ka eto za dia faly ny tenako manambara amintsika rehetrarehetra zay naheno an'iny zavatra iny a fa tsy marina velively ny fanakosana fitenenana hoe nisy olombavambahoaka dia mampiatra fahefana nanala borna ny voisin androan'ny maraina zao teo zao tonga daholo manam-pahefana teo atoerana ny gendarmerie ny topo ny ben'ny tanàna ny vahoaka ary praibodrindrana tamiko nijery zanapro fa teo amin'ny toerana nangadina tao ary mbola lalina be voatototry ny tany tao ny borna anjareo ny ravina araka izany ny disadisa teo amin'ny olana aratany izay niseho tamin'ny nosy Sainte Marie tao izay ny vaovao avy any Sainte Marie fa mikasika ny fizantany kosa indray dia nanomboka mitombo tsikelikely ny fitsidihan'ireo mpizantany any Madagasikara taorian'ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara ny 17 ny volana oktobra lasa teo tsy mbola fantatra kosa na isy fiatraikany amin'ny resaka fizantany ny zava-misy any Morondava amin'izao fotoana izao na tsy fanadihadiana viatrany ny teratany malagasy mody eto an-tanindrazana avy atsy amin'ny nosy manodidina no ankamaroany ireo mpandeha mody eto Madagasikara na izany aza nahitana fiakarany ny tany mpizahatany tonga eto amintsika tahoriana ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara ary isany mandray anjara amin'izany ireo teratany malagasy indrindra any amin'ny hotely fandraisam-bahiny ny statistika dia afaka azaraina amintsika fa ny zavatra tsikaritra fotsiny avy amin'ny alalan'ny firesahana amin'ireo le mpisehatra rehetra karaha na ny olona tsotra zany mandeha mizahatany na reo lay trano fandraisam-bahiny dia ahenona daholo hoe miakatra lay fitsidihan'ny olona vedoterana ny any amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara zany hoe ny sidina zay tonga dia feno avokoa tao anatin'izay nanomboka tamin'ny 13 volana oktobra nisokafantsika tamin'ny faritry ny ranomasimbe indiana zay no Maurice La Réunion plus précisément tsy mbola fantatra loatra eto na isy fiantraikana eo amin'ny sehatry ny fizahantany na tsy ny zava-misy any amin'ny distrika ny Morondava mikasika ireo tranga vaovao raha ny fanazavana atreto alohany dia tsy mbola misy eritreritra alohany hoe isy fiantraikany fizahantany ny zava-mitranga ny Morondava raha ny antotanisa zay hita amin'ireo tonga eny amin'ny Ivato zany satria Ivato eo amin'ny aéroport ny Ivato no misokatra amin'izao fotoana izao dia ny ataontsika hoe ny olona mipetraka eto ny olona miverina mipetraka eto Madagasikara tany ivelany no miverina zany no maro anisa ao anatin'ireo volona ireo atreto herinandro latsaka kely zay no misokafany dia ny olona hoe malagasy tany ivelany tafajana tany ivelany miverina no tena feno ao betsaka zany maro anisa ao anatin'ireo sidina ireo ho tanterana mandritra ny 3 andro ny tsena ben'ny fizahantany ny 12 ka hatramin'ny 13 novambra ho avy izao
mpitsidika hatrany amin'ny 7 no vinavinaina ho tonga amin'ny tsena be io raha ny fanazavany miany tompona andraikitra. Iompany eo amin'ny lafiny sosialy sy ny fisondrotry ny vidim-piainana indray ny fandaharana kitsipoi eto amin'ny Koloteve rahampitso fahadimy volana novambra aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy. Hovahiny ny fandaharana amin'izany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Marolambo, Randriana Solo Augustin sy ny Flou National ny Antoko VHT Razana Koto Norbert dia rahantsika avy hatrany ny ampany amin'izay. Ministre de combat na membre du gouvernement de combat zany hoe tena combattant mihitsy zany reo olona reo dia tokony tsy mipetraka any ambony latabatra, tsy mipetraka any amin'ny birao fa tena mirotsaka an-tsehatra, manao zay azo atao mijery ny zava-misy any amin'ny karazana fiarahamonina maro samihafa any mijery hoe inona ny zavatra marary ny olona, manahoana ny zavatra misy fa io lalana io aloha zany wasiko tsiripeo kely rehefa avy eo satria tsy ny any Marolambo moa zany efa tsy lazaina intsony satria iny ihany zao mba district mbola tsy tongako iny satria za manokana maflohana antoko be dia be ny district efa tetezina fa Marolambo zany mbola tsy hitako satria tena hitako mihitsy hoe sarodalana Marolambo sy ny Tanambo Manampontsy sy ny Anosy Anala iny reny zany ny tena sarotra ny miditra aminy ka samy manana ny combat any angambany dia azo eritreretina hoe gouvernement de combat reo tena mety combat tokoa satria combat no manana ny 2023 ohatra zay mety efa zay nga le combat atrehana fa raha le social mbahoaka aloha tsy mino mahitsy be amin'ny teny anazy nomena ny président ny teo hoe président Andry Nirina Rajoelina ataony teny homeko 3 andro ianareo ampidina ny vidina PPN io tsy tafidina le izy échec ny anaran'izany raha vao mijery fotsiny sika ka satria tsy tafidina ary le izy tsy niova ny olona fa ireo ihany izy ihany mamaly anazy angambany mieritreritra hoe andao ampitahaina am'le teo aloha dia hoentiko amina toerana anankiray tsy mahazo miteny ny hafa fa aloha ny district misy ny tena ny resahana raha roapolo na mahery kely teo ny ministra tany am-piandohana 2 taona mahery zay na 3 taona latsaka kely na teo amin'ny plasy Marolambo mbola tsy nisy ministra na ny ray na nitsaka azy jusqu'à tsika amin'ny teny zao. Izay ny amin'iny fa araka ny hitatsika tamin'ny lohatenim-baovao teny am-piandohana dia Bois de Rose avy any Fenoarivo Atsinanana milanja 2 taona sy sasany no saron'ny zandary nandritry ny fisavana taxi brousse natao tao Ambohimalaza. Natao saisie ilay fiara ary olona roa izany hoe ilay mpamily sy ny tompon'ilay entana no atolotra ny fampanohavana rahampitso. Mbola karohana kosa ny naman'izy ireo hatramin'izay rehetra ny batentana. Fanadidina entiny Gaëtan Andretsilava. Raha nainga tao Anjahabe, commune Ampasimbe, district-ny Fenoarivo Atsinanana, tao Ambohimalaza vao sarona ireto andramena tao anaty taxi brousse ireto. Bolabola misy 7 milanja 2 taona sasany no sarona. Voatazona ny mpamily sy ny tompony entana ka atolotra ny fampanohavana rahampitso. Dia nisy ny tany anaty sota sprinter ilay automobile dia nisy ihany koa ny tany ambony porte bagage. Dia rehefa nozavaina moa izy dia tratra reo dia ny tompony niaraka tamin'izareo niaraka tao anatin'ilay fiara ihany satria fiara fitateran'olona taxi brousse io dia nosamborona teo eo ihany ilay tompony ary ny tanana nanaovana andrimaso taty amin'ny compagnie merina centrale afahana manohy ny fanadiadiana. Araka ny lalàna ihany koa dia saisie ilay fiara nitondrana ireo Bois de Rose reo. Mariako tsara saisie fa tsy fourrière akory. Zay no lazainy article 13 amin'ny loi 2015-056 momba ny répression na trafic de Bois de Rose. Ny volana septambra taona 2024 no natao ny fanisana sy ny saisie ireo stock nandramena ireo tao antoerana. Nampiakarina tao Tomasina avokoa taorian'izay ireo stock andramena ireo. Tsy vita hatramin'ny farany anefa ny fitaterana nataon'ny tompona andraikitra ka ireo ambon'ireo no misy maka mitatitra ny tsokosoko tahaka izao. Anaovana fanaka no nitondranana ireo andramena ireo raha ny fanadiadiana natao. Zavatra efa saisie zany izy ireo fa ny fanaraha-maso angamba no mety hoe tsy ampy satria ilay toerana lavitra reo azo reo io zao izy 7 nisany 1 tonne 5 io dia somary lavitra le toerana amina vinany amina plage dia tamin'izany fotoana zany reo zany nisy apahany
raha ny fanadidinana atao de hoe nisy apahany efa nalefa tany atao masina fa ampahany tavela tamin'izany zany reo angalarin' zareo tsikelikely reo. Araka ny fanadihadinana natao tany an-toerana, efa maro ny azo banga tamin'ireo azy sarobidy sezy ireo. Efa maro ihany koa hoy ny zandary ny sarin'ireo olona ireo tao amin'ilay toerana misy ireo andramena ireo. Ny fanadidinana atao zany no nahafantarana hoe mety efa matetika izy manao an'io, fa ny olona moa tsy azo terena izy teny hoe voavoalohany na faharoa na fahatelo, fa ny azo inona efa matetika io no ataony satria maromaro tamin'le tany no banga, ary efa misy ihany koa tao anaty telefônina sy ny fanadidinana atao efa misy sary tany aloha efa mpanao an'io zany zareo reo. Ankoatry ny mpamily sy ny tompony entana, mbola karohina ireo dokera na bata ireo andramena ireo izay nokaramaina ray tapitrisa ariary. Isan'ny nanome tanana tamin'ny fanadihadinana natao tany Ampasimbe ny Alliance Voire Gasy izay miady amin'ny fanaovana trafika narim-pirenena eto amintsika. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, olona manana fahasembanana lasivavy sy vehivavy niarany herisetra ary tanora avy amin'ny sehatra tsy miankina miisa 80 nanatanteraka fiofanana mikasika ny zaitra, ny fanaovana mofomamy ary ny asa tanana indray no notolorana mari-pakasitrahana sy fitaovana androany rehefa navita fiofanana naharitra andro maromaro. Fanomezan-danja ny tsirairay no antony izao fampiofanana izao raha ny fanazavana. Fanadihadinentiny Henri Florian. Tsy mijanona amin'ny fampiofanana ireo olona manana fahasembanana rery ihany, ny ivotoerana CNFPPSAS na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap fa misandraka ihany koa eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanomezana fampiofanana sy fanomezana tosika izay iarahana amin'ireo mpiara-mobonantoka maro samihafa. Olona manana fahasembanana lahy sy vavy misy 20, vehivavy niarany herisetra 20 hafa, avy amin'ny sehatra hafa ihany koa misy 20 no notolorana mari-pankasitrahana tamin'ity androany ity ary novatsiana fampitaovana ho entin'izy ireo miasa avy hatrany. Na eo aza ny fampiofanana misy tokony homena tosika hatrany ireo olona manana fahasembanana, raha ny nambaran'izy ireo. Anampianay amin'ny arakasa zany hoe famoronana asa ho ataonay zany. Ohatra zany hoe taloha izay tsy mahay sodira dia zany zay lasa mba nahay an'ilay sodira. Tsy mahay nanamboatra canne blanche dia efa nahay, tsy nahay nanamboatra fauteuil roulant dia zay efa mba mahay. Dia io zany entinay mivelatra kokoa raha ohatra ka ampino fanjakana zahay amin'izay siatrasa zay. Ohatra hoe misy any amin'ny hôpitaly zany hoe manafatra an'izay zavatra izay dia afaka ataonay zany zay. Ho an'ireo vehivavy niarany herisetra, ny tsy fampiany loharanom-bola hanampian'izy ireo ny ao an-tokantrano no isany mahatonga ny herisetra ka ilaina ny fampiofanana tahaka izao entina handampiana ny fampidiram-bola. Dia mivadiko zany mamilava, matetika izy tsy mody an-trano fa izy koa mampirafy. Zanako nefa ny anankitelo mbola mianatra daholo dia za moa zany mikarama manasa lamba. Dia zao zany tena manatena be hoe hivoatra ny fiainako satria mba lasa manana vadinasa zany zao. Za aloha zany manatena hoe mba hiova satria efa mba manana foa zany zao sady mba efa manana fitaovana. Ako zany mino hoe mety mba hiova be zany mivadiko rehefa mba mahitana hoe mba manana atonasa e. Ho an'ny ministera tompon'andraikitra, fanatanterahana ny vinana apetraka ny fitondram-panjakana ny fampiofanana tahaka izao. Izy moa zany efa mazava ho azy io anisan'ny levely rano napetraka ny filoham-pirenena levely rano 4 sy numéro 4 sy numéro 6 l'éducation pour tous de l'éducation formation emploi. Koa misy amin'ny vehivavy izay victime ny fafantatrika le FBBG. Io moa zany anisan'ny zavatra amin'izao resantsika zao tena goavana be satria mila tosika avy amin'ny bailleur ary mila tosika koa fafantatrareo moa zany fa ato zao madame ministre ny population izay manatrika eto satria izy no anisan'ny ministère zay manampy koa amin'izao lutte contre les femmes basées sur le genre de violence. Ao anatin'ny fiara-miasa ny OET sy ny ministera ny fanofanana arakasa, ny eo anivony CNFPPSAS, ny masivony Japon mona sy masy eto Madagasikara ary ny UNFPA no nahatotosana ity fampiofanana ity sy nahazahoana ireto fampitaovana marobe ireto.
Tsy mandry fahalemana ny commune manodidina an'Ankazobe tato ato. Isaky ny farany herinandro dia misy hatrany ny fanafiana indrindra fa eny amin'ny commune manodidina. Tokony hisy ny fanafainganana fametrahana ireo mpitandro filaminana amin'ireny faritra ireny mba hisiany fitoniana ho an'ny mponina hoe ny solombavambahoaka any an-toerana. Nambinina Ravelo Arson. Mandritra ny andro maromaro no anatanteran'ireo dahalo fanafiana ireo commune manodidina ny distrika ny Ankazobe. Nirongatra izany tato ato raha ny afantatra ary saika amin'ny tokamonina avokoa ireo commune ireo noho ny tsy fampiny mpitandro ny filaminana manatanteraka ny asany eo anivon'ny distrika. Manomboka alakamisy izy ireo amin'ny faritra Mahavelona sy Ambolitarakely dia manao ny atoana ary rehefa manomboka alakamisy dia mitony Zoma, Sabotsy, ny Alahady, Alatsinainy vao miatoato kely indray. Zay zany isan-kerinandro. Tamin'ny Sabotsy teo zay dia nanao fidinana ifotona miaraka tamin'ny raha zany toerana nalehanay tamin'ny Sabotsy teo zany dia tena toerana amin'ny tokamonina lavitra andrina ary ataontsika hoe tsy lavitra tsy tena ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny fa tena hoe tsisy isamborana na hoe rangotona tsony le vahoaka raha ohatra ka tafihan'le malala. Tokony ho afainganina araka izany ny fametrahana mpitandro ny filaminana manodidina ny Antapoketsa, ampihenana ny asandalo na izany amin'ny commune manodidina na amin'iny lalam-pirenena faefatra iny. Fanamoizana n'olona ny fampiarana ny didy fafana mamboly na ny autorisation de cultiver avy amin'ny fitsarana nandritra ny fidinana ifotony ny arahan'ny vatany sy ny mpitandro filaminana avy amin'ny OMC régionaly tao Miarimanjaka commune Manakambahiny andrefana distrika n'Ambatondrazaka no niseho ny tranga ny faharoa ny volana novambra lasa teo. Gaetan Andretsilavo. Ady tany efa 12 taona no tsy mety vita ho Miaramanjaka ka commune Manakambahiny andrefana no ny andohan'ny tantara na efa nahazo rariny hatrany amin'ny fitsarana ny tampony na ny Cour suprême aza ny tompon'ny tany tsy afaka nisitraka izany no ny fibodohan'ny olona ny tambary 100 hektara lasa tompo mangataka ny atiny ny tompon'ny tany na eo aza ny fisian'ny didy samy hafa eo ampelatanan'izy ireo tsy nety ny lamina ny toedra raha ka izao ny afara tamin'ny famoizana ain'olona izao. Dia maty zany le olona dia ny kiboatany isany teo koa zany mbola lasa ny zalany miaraka tamin'io basy niarovan'ny tena io. Ty zavatra teo moa zany tsy vitany hoe tambary fotsiny fa tambary manodidina ny fako zany efa bodon'ireo olona rehetra daholo efa hitantsika amin'ny vaovao mandeha sy ny sisa efa tsika efa nisy 10 taona mahery 20 taona mahery zany dia tany fa tsy mety vita hatramin'izao raha zao izy zao tena namoizana ena tompo tany zany maty zany zao zany zava-nisy mbola tsy nisy réaction zany hatramin'izao anaton'ireo mpitondra fanjakana rehefa mbola miandry an'izay moa zany mbola ao anatin'le fahoriana dia tsy manana zavatra ambara be dia be fa zay ny zava-nisy tao anatin'le izy. Tsy fitsaram-bahoaka araka ny feo mihely no nitranga fa fifamonoana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ary teo anatrehan'ny mpitandro ny filaminana no nisehon'izany raha ny fanazavana. Tsindrona forisa telo lelany teo amin'ny fony no nahafaty ity raim-pianakaviana 17 taona mananjanaka 5 anata ity. Izay nge vitsy izany hoe raha ny normal zany tsisy finjaram-bahoaka mihitsy to fa le andian'olona na manodidy zany no maro satria efa nahazo politika hony fa na inona zavatra ataon'ny zareo dia tsisy be izy fa afaka mamono olona tsisy mpitandro filaminana afaka manakatsakana amin'ny abibiana ataon'ny zareo zany fa mitazapotsiny dia milefa dia zay zany mifokona fa tsisy resaka fitsaram-bahoaka zany mihitsy zany to. Raha ny fahitan'ny tompon'ny tany azy ahina hisy ambadika politika ny raharaha hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana ny tompon'ny manjoa rehefa voalevina ny razana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray miatrika ny andiany faefatra amin'ny fianakiny valana aretina Covid-19 ankehitriny any Allemagne. Mahery ny 4,3 alina ireo tranga vaovao vao marina tany an-toerana tato anatin'ny 420 ora. Hatreto 9,900 ireo mponina any Allemagne no navita ny tsindrona fandroany tamin'ny vaksiny. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Des infirmières en combinaison obligées de se protéger de la tête aux pieds.
miverina mahazovahana ny Allemagne ankehitriny ny fipaharian'ny valinaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora manodidina ny 4,3 alina ireo tranga vaovao marina tany an-toerana. Entitra amin'ny fampiarana ny fepetra sakana fiarovana ho an'ireo mpitsabo mandray an-tanina ireo marary eny anivon'ireo hopitaly. Ankoatra izay, feno marary ny valinaretina Covid-19 avokoa ankehitriny akamaroan'ireo toeram-pitsaboana samihafa eny an-toerana. Niakatra hatramin'ny 700 isan-jato tao anatin'ny herinandro ny isan'ireo marary nahiditra hopitaly. Ireo olona tsy nisitraka ny fanaovam-bakisiny amin'ny ankapobeny no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina raha ny nambaran'ny mpiasan'ny fahasalamana ny Allemagne. Nanamafy ny fanentanana ho an'ny mponina amin'ny fanatanterahana ny fanaovam-bakisiny ny fitondram-panjakana eny an-toerana. Ankoatra izay, fepetra noraisina ny fanarahana ireo fepetra sakana toy ny fanaovana ny aro-vava-orona amin'ireo toerana maro mivezivezy. Takiny eny anivon'ireo toeram-pisakafoana samihafa ihany koa ny fananana ny passe sanitaire ho an'ireo mpanjifa. Latsaka ny 720 isan-jato ankehitriny ireo mponina nisitraky ny tsindrona fanindroany amin'ny vaksina ny Allemagne raha toa ka roa tapitrisa ireo nanao ny tsindrona faniteriny amin'ny vaksiny fanefitra ny valanaretina. Dia izay ihany koa tompoko klasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alin'ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.